Alors be fatelopolo ny volana Aogositra 2020 atirigny ny araba mampirarintsoa topoko lahy sy topoko vavy tonga fotoagna ny famparalam-baovao ampagnajagna no asagnanao magnaraka izegny hatramin'ny farany. Ny Vok-panadinana baccalauréat tonga 2020 tao amin'ny Lycée Techinque Anjara Antsiranana no anomboantsika ny famparalam-baovao amin'ity androany ity. Fifalegna ho an'ny mpampianatra ny mety mpianatra ny afa-panadinana hoy nambarana Andriamatoa Rakotovao Raymond taleny Lycée Techinque Anjara Antsiranana. Tsara ny vokatra tamin'ny taongo 2020 ity izay nahatratra 7.5 isanjato ny tampafagna tamin'ity taongo ity. Efapolo ireo mpianatra izay nala fanadinana ary 5.30 tamin'izy ireo no afa-panadinana soamantsara. Fifaliana lehibe tokoa no amin'ny sekoly amin'ity androandroany ity satria manao fety ny mpianatra vokatry ny fanadihana tamin'ity izay azo lazaina hoe tena nahafa-po satria 97,5% tamin'ny mpianatra efapolo nanala anankiray ihany no tsy afaka ary dia tena efa mampahery azy zay io ary mindro matoko zay fa tsy andraraky ny andoha izy amin'ny taona ho avy fa tsy maintsy anao an'izay afaka ny tena neniko tena ny tanjona hatramin'izay tamin'ny herintaona zay efa 100% afaka daholo ny mpianatra rehetrarehetra tamin'ity nisy anjara karaha izay nanandana moa koa atao fa zay ny fitondrany zay ny fandaharana zay ary zay ny vokatra dia ekena ny vokatra rehetrarehetra. Ravoravo zay nahita mpianatra afaka jiaby dia mampirisika anareo koa hiditra amin'ny ato amin'ny sekoly fa tegna magnano zegny zay ato amin'ny mpianatranay. Faly ireo mpianatra miisa 7.30 izay nafa-panadinana ary nampahery ny namandreo izay tsy afaka ka tsy maintsy amerigny ny fanadinana ihany koa amin'ny taom-pianaragna vaovao ity. Noho izany dia nanomagna fiaramiala hetaheta ho fankasitragna ireo mpampianatra mpianatra izay nafa-panadinana baccalauréat technique tamin'ity taongo 2020 sy 2020 ity. Zay magnano fisoragna ireo directeur ndraiky mpampianatra zegny nagnampy zay tamin'ny fianarananay mandritra ny 10 mois ke zay manasala rô zegny namanay tsy afaka mba anoy fo zegny amin'ny taongo ty fa tsy mila ki. Za zegny mpianatra Anjara zay le samy mpianatra Anjara za zegny mention bien izy koa zegny mention assez bien dia za zegny ity za magnano fisoragna voalohany manjiny taliny sekoly ary ny mpampianatra mazava hoazy satria koa tsy rô za mety tsy navy tamin'ny tanjonakazy ke ito zegny za mankahiry rô namako jiaby zay tsy nafaka koa mbola misy piposy alofo azambela izy koa tsy azo baka satria amin'ny générationtsika zegny baka ny important. Ankehitriny dia efa misokatra ny fisoratana agnarana ho an'ny taom-pianaragna 2020 sy 2020 ao amin'ny Lycée Technique privé Anjara. Mampirisika atsika rehetra ihany koa zahay ho avy fa ny sekoly dia tena manana vokatra tsara dia tsara. Eto mpianatra anankiray nahazo mention très bien tamin'ity, mpianatra anankenina nahazo mention bien, 20 nahazo mention assez bien ary anakifolo nahazo mention passable. Hitatsika amin'izany ny ezaka sy ny vokatra eto amin'ny école fa dia makasitraka atsika rehetra zay manaraka ary miinvite anareo tonga samatsara ety amin'ny école fa tsy manao ambany zavatra ny fatafitana zany atsika ny sekoly. Ny lafin'ny fanatanjahan-tegna nono antsika ny fampalaam-baovao amin'ity anio ity. Zava-dehibe ny fagnabeazagna ny tanora ankehitriny. Agnisan'ny manomana sy mamolavola ny tanora amin'ny lafiny ara-batagna, ara-panahy, ara-tsaigny ny taranja karaté. Noho izany dia nosokafana ito an-tampon-tanàna Antsiranana ny DÖJO ASKA izay natao mba indesigny mitaiza ny tanora, ny ankizy ary ny olona rehetra eto an-tampon-tanàna ny Antsiranana. Magnentana zegny tanora, ny ankizy kely, ny olon-dehibe ohatra tambala mazoto fa mivoana varavaranasika fanaovana fanatanjahantena taranja karaté do
eto amin'ny fantanjana dia Fisokafany. Izay mangetaeta tianao karaté dia afaka mamonjy eto amin'ny Venida maka renseignement satria misy mpandray foana eto jusqu'à lundi, mercredi, vendredi à 18h. Karaté zany sy natao hoe andeha hanaovana bagarre amin'ny lalana na dia hoe hamonoana olo makina tranon'olo fa fitaizana sahala amin'ny mianatra any am-pianarana. Ny ankizy mbola madiditra any an-trano aty zegny misy fomba fitaizana ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy. Donc mino za fa ny ankizy voateza agnatin'ny karaté sy ho avy ankizy baditra na ankizy sy manaja ray aman-dreny na ankizy sy manaja olo any am-pianarana fa ankizy voateza agnatin'ny karaté dia ankizy vanina, ankizy afaka miara velona amin'olo sy manao zaozao agnatin'ny fiainana andavanandro. Ny pejin'ny finoana no anoantsika ny fampalambavao eo amin'ny lafiny fiainam-pianakaviagna no anoantsika izay fampalambavao izegny. Dia ny mariage miara-mizotra ny alahady fa 20 Aogositra 2020 lasa igny. Sambany teto amin'ny fiangonana Adventiste amin'ny taraniany fafito eto Antsiranana no nisy ny mariage miara-mizotra na mariage foibe ka ny fiangonana Adventiste amin'ny taraniany fafito Grand-Pavois no nisantatra izany ny alahady fa 20 Aogositra lasa igny. Tokatrano telo no naneho modely avy tao amin'ny fiangonana Adventiste Grand-Pavois. Ity hetsika ity dia natao mba hoentigny magnampy sy magnamora ny fikarakaragna ny fanambadiagna eo amin'ny fianakaviagna. Amin'ny marafitry eo agnivon'ny fiangonana Adventiste amin'ny taraniany fafito ny fanambadiagna. Izao programma izao dia teo ambany fitarian'ny loholona Rasam Mino, loholon'ny fiangonana Adventiste ao Grand-Pavois, niaraka tamin'ny Italien départementan'ny fiainam-pianakaviagna ato amin'ny Fédération Madagasikara avaratra, Pasteur Tombozara. Voambara ihany koa fa mila beazany membre ny fiangonana Adventiste mba hirosa ny fanambadiagna magnaraka ny tokony ho izy araka ny ravitry izay napetraka. Tapitra ny fampalambavaotsika magnome fotoagnanao ho amin'ny rapitso indray ny namanao be mitombo Arlin magnano veloma ho amin'ny magnaraka indray veloma tompoko.